Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny zavatra tsapa sy iainana amin'izao fotoana izao dia efa manomboka miakatra hatrany aloha ny maripana ka efa manomboka hita taratra koa arak'izany ny orana tanivrahona amina faritra maro saika manerana ny anosy indrindrindra atao anatin'ny telo andro avy dia saika hita taratra hatrany izay orana tandrivirahona izay saika amin'ny tolakandro na ny tapakandro hariva moa no ahitana ny izay ny toetry ny androntsika ho an'ny rapizy vao maraina dia isy aloha ny tandrivirahona any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny aorian'izay moa dia mety miverina maina aloha ny andro mandrahona kosa ny andro ny ilany antsinana ny avoatany ny ambiny dia maina tanteraka ho an'ny rapizy tolakandro misy ny orana amina faritra maro ho an'ny avoatany sy ny tany avaratry ny Madagasikara sy ny any amin'ny tany faritra Melaky sy Menabe ihany koa ny faritra maina raha ny vinavina dia any amin'ny tapany atsimo Madagasikara faritra atsimo mandrefana sy ny any amin'ny faritra Andoy ary ny faritra Savasy sy ny faritra Diana ny ambiny kosa araky ny efa noresana teo dia miandry orana tandrivindraona amin'ny akapeny ranomaripana vao vinavina amin'izay rafitso izay eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany atsimo atsinana ny Madagasikara iny fa ho an'ny ilany atsimo mandrefana kosa na 30 ka hatramin'ny 12 degré celsius ary mety mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ny andron'ny sabotsy kosa indray dia mbola misy hatrany ny tandrivirahona ho an'ny tany Madagasikara ray manontolo mbola somary mitsitoko amin'ny ankapobeny izay orana tandrivirahona izay mety hitatra hatrany amin'ny morontsiraka atsimo atsinana sy avoany atsinana Madagasikara izay mety hita taratra ihany koa izay any amin'ny tany faritry Sofia sy ny faritry Diana ny ambiny kosa indray indrindra ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana dia tombanana omaina ny andro ranomaripana vao vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny tany Madagasikara sy ny morontsiraka atsinana Madagasikara 20 ka hatramin'ny 5 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka sy ny tany andrefan'ny Madagasikara iny mety misy mahatratra sany amin'ny 18 degré celsius moa ny tany ny faritry Menabe sy ny faritry Melaky amin'izay andron'ny sabotsy izay amanantsika azy ary ho an'ny andron'ny alahady dia mbola hita taratra hatrany ny tandrivindraona saika amin'ny tany Madagasikara ray manontolo indrindra amin'ny tapakandro hariva no mety hitana izay mety misy ny faritra sasany any amin'ny alina no miaina an'izay orana tandrivindraona izay ny faritra maina kosa dia ho an'ny faritra atsimo mandrefana sy ny faritra Andoy ary ny morontsiraka ny faritra Menabe sy Melaky torak'izay ny any amin'ny faritra Savasy ny any amin'ny faritra Diana faritra atsinana sy ny faritra Analanjirofo ary ny any amin'ny faritra Ambatsoa ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay eo amin'ny 17 sy 19 degré celsius eo ho an'ny avoatany ny morontsiraka kosa dia saika mahery ny 30 degré celsius avokoa ny maripana amin'ny ankapobeny ary misy mahatratra hatrany amin'ny 18 degré celsius ho an'ny faritry Menabe ary 17 degré celsius ho an'ny faritry Sofia. Izay ny météo tamin'ny tian'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma.